ny andininy fahafito fahavalo ary fahasivy. Mitsangana sika. Raha tsika mamaky ny Isaia toko fahavalo amby efapolo ny andininy fahaenina amin'ny anaran'ny Tompo. Efa renao ka dia jereo izany rehetra izany, moa ianareo tsy hanambara izany va? Mampandrehanao zava-baovao kosa ao hatramin'izao, dia zavatra miafina izay tsy fantatrao. Amen. Hira faharoa amby enimpolo ny andininy fahafito fahavalo ary fahasivy. Isika ao andanitra, andanitra, ho velona finaritra. Alleluia, alleluia. Ho namany angelinao, angelinao, sary Jesu Tompo. Alleluia, alleluia. Iderani anaranao, anaranao, manatrika ny tavanao. Alleluia, alleluia. Diranao indray izay Andriamanitra raha afaka manatrika ity fotoan-dehibe amin'ity hariva ity, manohy indray ny fitombona amin'ny fahalalana tsara anao Andriamanitra, ny fitombona amin'ny fiainana koa ny teninao izay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Fanay masonao mitarianay ary mampianaranay tsy hiorina ihany amin'ny finoana fa hitombo ka hamoa be ho an'ny fanjakanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Kristy Jesoa nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ovakitsika ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny bokyny Filemona. Filemona, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahiraika amby roapolo. Filemona, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahiraika amby roapolo. Mivaky ito izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Paoly mpifatotra ny Kristy Jesoa ary Timoty rahalahy, mamangy any Filemona ilay malalanay sy mpiara-miasa aminay, ary mamangy any Apia anabavinay sy Arkipo, miaramila namantsika ary ny fiangonana ao an-traminao. Ho aminareo aniny fahasavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandra fivavahako satria reko ny fitiavanao sy ny finoanao izay anananao ho an'i Jesoa Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy, ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fananana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Koa na dia manana fahasahiana be eo amin'ny Kristy, handidy anao amin'izay mendrika azaho, nefa noho ny fitiavana izaho Paoly, izay fantom-panahy sady mpifatotra ny Kristy Jesoa koa ankehitriny, dia miangavy anao, eny miangavy aminao aho ny amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako dia Onesimosy, ilay tsy mba nahasoa anao fahiny nefa ankehitriny mahasoa antsika dia nao siza, izay nampidiko indray dia ilay sombony aiko, saiko no azoniko taty amiko izy hanompo ahy hisolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara. Nefa raha tsy nahalala izay hevitrao aho aloha dia tsy tanao na inona na inona, mba tsy toy ny amin'ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Fa izany angano ny alany vetivety dia mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny andevo intsony anefa fa efa mihoatra noho ny andevo dia rahalahy malala. Indrindra fa ho aho maika fa ho anao
na amin'ny nofo na amin'ny tompo ka raha ataonao ho namanao aho dia raiso toa izy nefa raha nanao izay tsy marina taminao izy na mitrosa dia atao voahy izany izaho Paoly manoratra izany amin'ny tanako izaho no handoha izany nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko azy ianao eny ry rahalahy aoka hanana fifaliana avy aminao ao amin'ny tompo aho velombelomo ny foko ao amin'ny Kristy noho ny fahatokiko fa hanaiky ianao no hanoratako aminao ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko aza ianao ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ilay voalazan'ny Paoly tamin'ny Filemona eo amin'ny andininy fahafito no raisitsika zao nambarany tenin'Andriamanitra hoe fa nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Raha fintenina zavatra nitranga dia zao misy kristianina anankiray atao hoe Filemona tena nanao asa soa be deaibe ary mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly apôstôly nanana andevo izy atao hoe Onesimosy tena nitokisana io andevo io Onesimosy zany fa ndray andro tratra ny fakapana Onesimosy nangalatra vola be tao amin'ny Filemona dia lasa izy nitsoka dia izy tany ampitsoahana tany iny a rehefa mangalatra moa tamin'izany fotoana zany vola be ny nangalarina vola zany tamin'izany tsy vola taratasy fa tena zavatra mavesatra be tratra ihany Onesimosy dia nigadra fa zay ny fandaminan'Andriamanitra nigadra niaraka tamin'ny Paoly tafahoana tamin'ny Paoly tao an-tranomaisina nitoriany Paoly filazantsara niova fo izy dia nibebaka dia hoy Paoly ianao tokony mipetraka miaraka amiko eto fa misy ilako anao eto saingy metimety kokoa ndana ianao miverina any amin'ny Filemona ilay nangalara ny vola be indray zany no asaina hiverena dia azonao sary an-tsaina amin'izay zany ao anatin'ny Onesimosy maty alety za nangalatra tary dia asaina anaty miverina any ko tsy vonoana io eo ah dia zay no nahatonga ny Paoly nanoratra taratasy nakany amin'ny Filemona laza hoe averiko any aminao Onesimosy ilay tsy nahasoa anao taloha fa mahasoa antsika kosa izy ankehitriny satria rehefa averiko any aminao izy tsy andevo intsony fa rahalahy raha ilaha malala aza hoy izy dia mba nampiny Paoly kely soratra mahafinaritra be zay hoe raha sendraka mbola misy trosa tsy voalohany za no andoha azy Paoly amin'io tsy manambola fa zay anefa lay fiainana kristiana fifandraisany samy kristiana misy fotoana mety mandalo toe-javatra tahaka izany ianao fa zava-dehibe ao amin'ny fiainana kristiana ny fahaizana mamela heloka miaika heloka mifamela heloka ary raha azo atao manonitra izay nangalarina mbola mitohy hatrany ny fandalianantsika ny fiainana kristiana amin'ny alalan'ny sarimihetsika dia iroso amin'izany indray zantsika izao. Miara-mandeha amin'i Jesoa. Lesona fahaefatra mandeha araka ny fanahy.
fantatrao tamin'ny fionantsika farany fa avy amin'ny fanahy masina ny hery entin'ny kristianina miara-mandeha amin'i Jesosy. Ianao ve mbola manohy miaiky amin'Andriamanitra izay fahotana fantatra sady manolotra ny fiainanao tantanin'ny fanahy masina? Eny, inona ny ova teo amin'ny fiainanao vokatr'izany? Manasanao ary aho anaraka ity tantara ity, ahitanao ny herin'ny fanahy masina manova fiainan'olona. Zala, jereo ilay kofy bay. Inona indray no ataony aty? Adry, aninona tokoa ry aty? Ohatrohatra mitady indray le ry a. Ie, dia aleo ataontsika mitondra takaitra izy. Ery izao mihevitra fa mbola afaka mijery antsika milalao aty. Any an-trano ramoseny mety amin'izany a. Aleo zay. Olo hitany. Anontany hoe inona problème. Lekendreo hitany tsara fa mahavita azy ala. Lasy ianao. Takaitra maharitra ao adino hoe. Mitondra. Mitady inona iala? Iseranareo milalao azy zala. Dia nitondra an'ireto koa toy ny akondro dia rano. Ahoana? Ty ve zany ilay nofokena mitam-pihavanana sa inona? Ie. Za miaiky ny adosoko. Ilay zany ady taminareo tamin'iray andro ry. Anao inona ty arony le ry? Za kotsikopy. Ireny anke zavatra tsy fanahiniako e. Adala ve le ry sao manino? Dian'le ringa akeny amboatra azy. Jereo raha tahiry. Ary zao ve no fanarana? Kosa. Adala ve le ry samy va? Andao hoe jerena izay fandehana eo. Ety antsika. Zaho rery koa tsy halany an'ireto akondro rehetra ireto. Ka dia netiko ireto ho zaraina amin'ny koviboay. Ataoko fa tena tsy miady zao a. Zany hoe aleo ihany atsona ny tary. Jereo fa mihinana ilay akondro dia misotro rano koa. Ory zala, andao hoe aizy nareo. Aoka sika tsy andeha fa aleo ety any. Eka, tiako hita fotsiny hoe inona ny Tsy zava-misy. tokony ho a. Ohatray, fa ahoana? Tsy zany ilay paika. Kalamina fotsiny. Ohatrany tsy akeko zao ka. Tsy akeko zao. Elana keto ihinana akondro. Daoda hoy ny resaka amintsika e. Tadiny lehilahy. Za nge tonga hiavana aminareo. Ha, hiavana? Mety miady indraindray ny mpinamana. Kanefa tsisy miova fa mpinamana foana. Daoda, mialatsiny ve no ataony lahy? Tena fadin-dambo amin'ambo a. Tsika ary kleba tsy mialatsiny izany. Hoe, zao e. Za zao efa kristianina lavalina. Ary ny kristianina tena mifona raha misy adosoana na tsy mety nataony. Jesosy Kristy nampianatra ifona raha misy tsy mety nataoko lafa adosoana na inona. Angamba mety sisany kleba intsony fa isika mpinamana foana. Daoda, ianao aloha raha miala kleba dia tsy kamana intsony. Zao zala, hiavana ny natongavany. Izy azy efa nitondra rano sy akondro ho antsika. Da hoe sady Ambay. Zao e, resaka momba ny Daoda dia ampizara ny kleba atsika. Azo lahy moa zany. Tsy tafiditra ao anaty paikatsika izany a. Na ilahy miaraka aminay, na tsy akamatsony. Inona koa nefa nitondran'ny rano anay. Zareo fa kely foana dia hihinana akondro daholo reo dia hisotro le rano nentiny e. Ory zala. Nareo manketahita fa sura. Maninona raha misotro rano dia aveo isika miresaka. Tsy tokony hitranga mihitsy zao. Tsy tokony hitranga mihitsy. Zao ry bandy a. Inona no mahampinamana? Zareo nge lavalina e. Inona zao ty ataony? Fa maninona ry Mosa sy Gabriela sy mankety? azoko finany fa mbola tezitra amin'lahy zao reo. Hono a. Maninona nareo raha mandeha miresaka aminy? Aleo atsokely. Gabriel, Mosa. Miantso ry zalahy. Tena voy ity, marina tsy mitapy Tena Daoda. zany. Azon'odiny Daoda amin'ny rano sy akondro. Aleo idolo, manaraka foana reo. Andao aloha ody, zakako izao, tena dalàna. Ndao eny ho fanatrehana. Eny tokoa, aleo atrehana. Raha zao nareo no makeny, ny akondro tsy maintsy vazanina, dia ny rano sotroina.
vita tompo ary andao. Tieto Ramose. Airy zala, ala mahitanareo. Ramose, faly mahitanao. Mandeha avy amin'ny baolina. Tsara tokoa e. Ramose. Nentiko aty reto akamako ireto. Somba azonao resana zareo. Kazovonareo ry nama. Za zany lavalina. Lavalina. Zany saka. Saka. Za tahiry. Tahiry. Koa arabaina dia mahazo toerana. Ory zala, ino no ataoko anareo? Zaho hoe nataonao ahoany Daoda fa toa niova be. Zaho tsy nanao ninonina fa ny Tompo Jesosy Kristy ihany. Izy ilay zanaky ny avo indrindra sady mahay manova izay rehetra tapa-kevitra fa anaraka azy. Ka ahoana Daoda inona marina ny tranga? Zaho hoe za nandrainy Jesosy Kristy ho tompoko sy mpamonjy ahy dia zao za zanak'Andriamanitra. Ka noho izy zanak'Andriamanitra dia nandray ny fanahy masina mba hanampy azy velona sy iaina izay sitrak'Andriamanitra. Koa izay fiovana misy eo amin'ny Daoda dia vokatra izany fanahy izany. Vokatry ny fanahy? Fa inona izany vokatry ny fanahy? Io no ahafantarana fa ny fanahy masina mitoetra ao aminy. Mba eritrereto kely ange, mety misy ve voankazo tsy avy amin'ny hazo? Ohatrany tsisy a. Koa tsisy hafa amin'izany koa. Tsy mahazo ny vokatra ny fanahy anao raha tsy raisinao aloha io fanahy io. Fa tiako ho fantatra bebe koa ny momba io fanahy masina io sy ny vokatra avy aminy. Tena mahafinaritra. Raha hariva, misy olona maromaro avy eto an-trano. Ivory zahay dia hira sy hivavaka ary ho betsaka ny fanontaniana. Fa tena hafinaritra io fotoaka hariva io a. Ka ahoana, ho avy ianareo? Ye, za koa. Ye. Tsara zany. Jesosy izy irery no mahova ny fiainan'ny olona sy manome fiainana mandrakizay. Miova ve za izay manolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy? Ie, amin'izay ny fiainanao manjary tariny fanahy masina. Ka isan'andro miara-mandeha aminy sady mahafantatra hoe mitoetra ao anatintsika izy ary sika ao aminy. Ramose ho maninona izany raha zavainao aminay? Ezaka aho. Ny Tompo dia miresaka amintsika ato amin'ny bokiny dia amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona 10:15 dia hoy Jesosy: izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary zaho ao aminy dia mamobe izy. Fa izay misaraka amiko tsy mahefa na inona na inona. Inona ny hevitra izany? Zaho ary ny sampana dia velona amin'ny fotoboaloboka. Jesosy no voaloboka ary isika zanak'Andriamanitra ny sampany. Isika manofo aina amin'ny fanahy masina toy ny sampana mandray aina avy amin'ny voaloboka. Izay midika fananana aina avy amin'ny Tompo ao anaty. Rehefa raisinao Jesosy dia miditra ao anatinao ny fanahy masina sy manome anao hery iainanao araka an'Andriamanitra. Andao ho jerentsika ny Galatiana 5:2 mivaky hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo,
fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Ny fitiavana ve? Vokatry ny fanahy koa zany. Ye, mahatonga antsika ho tiany hafa izy. Tsy ny namana ihany, fa na ny fahavalo koa. Tsy mahagaga Daoda raha tonga tany an-kianja nanatitra rano sy akondro ho antsika. Marina izany, ary rehefa faly sika dia afaka miaina amin'ny fiainana feno sy mampita hafaliana amin'ny fiainany hafa. Angaha izay ihany ny olona hafa mahita ny hatsaran'ny vokatry ny fanahy dia indreny koa fotoana ho an'i Jesosy Kristy. Zany hoe ohatran'ny Daoda? Ie, tena ohatran'ny Daoda. Jesosy Kristy no nanova tanteraka ny fiaina manontolo. Kanefa tsarovy, Daoda dia olombelona. Tena ilay adinay mihitsy no resahany Ramose. Ka zahay no nangaro biby ange? Ie, ary izy koa tsy tokony nanaiky an'ilay fandrabirabiana. Fa haiko tsara fa nahatsara sorena be izy taorian'ireny. Jerenao fa taitra mihitsy zahay tamin'izy ilay mifona. Ary teo ilay zahay nitondrany akondro sy rano, hafahafa ihany ilay fitrangany. Ity ilay kofoboay filoha tarika ny adiny bany tety amin'ny faritra manodidina. Tsy izaho mihitsy aloha no ifona izany raha ny mahazaho ahy manokana. Ary aleo hazava tsara fa ity hoe fitombona ara-panahy ity dia mandray roa. Manao ny anjara ny Andriamanitra mameno antsika amin'ny fanahy masina, fa anjara antsika kosa ny miaina sy mandeha ho aminy isan'andro isan'andro. Vitantsika io raha manolo tena tanteraka akatony fanahy masina. Ramose, tiako tokoa raha mba miova ny fiainana. Izaho koa raha izany ekeo Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinareo. Rehefa izy no miditra ao aminao dia izay ianao vao hiaina amin'ny tokony ho izy. Ko izy amintsika eto ary no vonina anaiky. Ahoana, vonina? Hoay, eny. Andao ary hitsangana hivavaka. Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo. Miaiky aho. Miaiky aho. Fa izay ihany no nitantana ny fiainako. Fa izao ihany no nitantana ny fiainako. Ka nanota taminao aho. Ka nanota taminao aho. Mamelany fahotako. Mamelany fahotako. Etario manontolo ny fiainako. Etario manontolo ny fiainako. Ary izao vai olom-baovao. Olom-baovao. Izany no angatahiko. Izany no angatahiko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Sefa. Eo sofa. Mandroso, eo re, mahazo toerana. Saotra anao indrindra. Zao e. Te saotra anao aho tamin'ilay arona be feno katsaka nampitondrainao omaly. Raha matoako moa tany an-tsatany ary nitondra legioma betsaka nody. Mety noho izay nilaina ilay izy dia efa nasaika nataony ao anaty arona ny anjaranareo. Atzay niverena ny tany taminao zay dia tototry ny fanomezanareo zahay. Misaotra tompoko. Santana ihany reny, fa mbola ho avy. Aoka ry sofa, efa ampy zahay. Zaho aloha dia izay entana mihitsy sefo tamin'ny fihetsika eo izay. Tsy sitrapoko akory no nanaovako ireny. Ko tanteraka mihitsy ireny raha tsy Jesosy Kristy no naniraka anao izany. Jesosy, efa resako tamiko ny amin'izay. No etsehan'ny fanahiny ny foko. Ka nanenjika mihitsy ny eritseritro tamin'izay rehetra nataoko taminao. Ary sitrany mihitsy raha toa ka ekenao ny teniny. Daoda tsy miresaka afa-tsy Jesosy. Izy aza nge ka tena miova be tahaka anao koa. Oh, na mbola mady foana azy. Sofa,
raha viny ianao no anaiky an' Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Ha, zao ve? Ie, ianao io Jesosy efa namerina ilay taninao, ary isika koa efa nampihavaniny ray. Nahoana raha valiana ilay fitiavany e? Aleo fa ho eritreretiko e, tena ho eritreretiko mihitsy. Morola! Morola! Ah, ila zao ila minina izimina kely ho an'ny sefo. Za mba nandalo de mivily, fa tsy mitady fanomezana. Velominga, Isofa, tsy nolazainao fa ay bevoka ny vadinao. Ah, efa mikasa ilaza rehefa teraka ny zaza e. Oay, fa inony ity? Ity le fisotro teratany e. Mihina fa ho tianao io sady tena vao vita, lay tena tiako. Za efa afaka amin'ireny. Tsy sotro aho ka. Za tsy mikasika an'ireny tsony. Nanomboka hoviana? Hatramin'ny nananako tompo vaovao, Jesosy Kristy. Raha fantatro taloloha mantsy izy, mba tsy nisy ireny olana rehetra ireny, mba tsy napakatra vady kely koa. Enao? Ny rainao ange, fito ny vadiny, ary hoe hotsaninao ny zava-bitany. Nya, kasaka ataoko efatra. Isofa, esory ao an-tsainao zany. Ny raiko nampirafy be deabe, de nidehaka aho, fa namotrana ny zava-bitany araka amin'ny fomba mpianakaviana, kanefa moa tsy araka izany ny sitrapon'Andriamanitra. Nresaka an'izany taminao ve Ramose? Ie, nambarany tamiko ny hevitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Hoy ny Baiboly momba izany. Tao amin'ny say edena, Andriamanitra nahary lehilahy sy vehivavy. Nandinika tsara aho, dia hitako fa arakaraky ny habetsaky ny vady no mahabetsaka ny olana, ary mahabetsaka ny andraikitra. Zaho koa e, tsisy vetanana vanina mihitsy miara-monina amin'izy roa vavy. Vao malomalo mihitsy aho no nandaminahady tena nanahirana. Hitanao, ataoko fa ho sambatra koa raha manambady tokana. Ny raiko ange, tsy nakarakara ireo vadiny fito e. Ka ahoana? Inona izany ny fikasanao sa ny androaka n'ity vadikely no volavolaina? Oh, zany efa fialana andraikitra. Ny fantatro izao dia ny mba tsy hampakarako tsony vehivavy hafa ndray. Zay sofa, lasa ao aloha. Misaotra amin'ilay fanomezana e. De misaotra na fofotoana. Sefa, tena misy ho tsakotsakoina ny teninao teo. Misaotra mamangy. Zay re mampinamana e. Misaotra anao, ary andao. Akory tompoko? Manao amin'ny baba. Fataiza ianao? Tena kianja, nanao baolina. Sao mila sakafo? Ie. Morola! Ahoana dada? Aleo viretsy ny vilia fa voky aho ah. Nanahoana androany? Nietika, nandresinareo? Morola, manino ianao? Morola! 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 Isinna, rakiza, apio ah. Morola! 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 Oh, Morola! Apio zala! Morola! Morola! Ahoana? Andriamanitra? Tazono tanany. Fa inona ny mahazo azy e? Morola! 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 Mahiano anay ve? Morola! 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 Dada, inona iny? Fa inona ty ataonao? Oh, Fa inona ty Morola! ataonao? Morola! Dada, inona iny? Mfoaza! Morola mifoaza! Morola mifoaza! Rakizia, apio ah. Ando izy tena montsy mpimasy, zao kitriny zao. No, apio rakizia. oetika montsy aza hoe. Any amin'ny mpimasy, malaky, lay manao rakano, angahoangana. Tsy ary dada, tsy azonao entina makana mpisabo izy. Zay sy araka aminao, any ampanao rokandro. Tsy maintsy etsika any mpimasy izy ka. Fa afaka amin'ny zanahary izy mba hanasitanany azy.
Oka ry dada, tsy afaka hitondra azy amin'Andriamanikafa isika. Tsy afaka ninona hoe fakinao fatinana bavinao zany tadavinao. Oh, tsy marina aloha izany dada. Hainao fa Jesosy dia mahasitrana azy. Eo ampio ibadasy kely ory zalahy. Aoka dada, ka tsy zany ho any tokony atao. Aoka dada, andraso, tahiry, lavalina, andao isika hivavaka ho azy. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy, tena tsy hitako izay lazaina. Fa ny olona tahaka azy eo mihitsy no tianao sitranina. Zafady, sitrano Morola amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay amin'ny finoana. Amen. Morola, Morola, io fa taitra. Oh, Morola, tia fahagagana. Mahagaga ianao, isaotra Jesosy. nanahoana izao? Nanahoana? Daoda, hitanao le izy. Ramse? Salamo. Salamo nareo. Ty resaka amiko angazy zala. Tena marina ilay teninao. Hoe ahoana tena tsisy hafa amin'ilay hitantsika tao amin'ny film. Zao ange, Morola zany ny fanitony. Indrindra dia niolanolana teo. Sady nisy zavatra nivoaka tamin'ny vavany. Dia andrainy Daoda avy eo tia hitondra amin'ny Morola amin'ny mpimasy mpanao raokandro. Daoda nefa tsy tia manao an'izany. Dia mivavaka ho amin'ny Morola dia izao izy sitran'izao. Tena natahotra ho aloha. Dia nivavaka tamin'ny anaran'i Jesosy tampotampoka teo. Mijanona ilay fanitony. Tena fahagagana e. Isaorana anie Jesosy Kristy. Mahatoky Andriamanitra. Ramse, zaho mba te havita oatra ny nataony Daoda iny. Tsy Daoda no nanao an'iny, fa Andriamanitra no namaly vavaka azy. Daoda naneho ny finoany fotsiny. Andao isika isaotra ny tompo amin'izao nataony tamin'ny Morola izao. Sady koa mba hitondra ny dadako ambavaka. Tsara. Hanokana fotoana fotsy isika hanohizana ny resaka amin'ny fanahy masina. Rainay any an-danitro, ndreto izay mivavaka aminao. Barotsay aminay ny famoramponao. Daoda singa sefy zao tena niova be ka izao ianao koa afaka maneho ny toetran'i Jesosy sy ny heriny rehefa ny fanahy masina no mitaridalana sy manome hery anao. Raha izay no mitranga dia hitan'ireo fiovana eo amin'ny fiainanao ny olona ary hanam-pandriana hiara-mandeha amin'i Jesosy koa. Koa nahoana moa raha izao ianao dia misaotra an'Andriamanitra amin'ireo fiovana efa mitranga ao amin'ny fiainanao. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Izay indray ary ny lesona fahaefatra na rahantsika ny amin'ny hoe mandeha araka ny fanahy. Ahoana zany no ahafantarantsika fa ny fanahy masina dia miasa eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika teo Daoda dia naniry mafy izy nisy ehon'ny herin'Andriamanitra ny fanahy masina zany amin'ny alalan'ny famitranany ny fihavanana izay tapaka tamin'ireo namany izay niady taminy teny ampanaovam-baolina. Dia naniry mafy izy ny hitarihan'ny fanahy masina mba azondray ifandray amin'ireo namandreo. Ny tsika kristianina ry havana rehefa nanaiky
an Jesosy Kristy ho tompontsika dia io Jesosy Kristy ny ekena ho tompo io no manapaka sy manjaka amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Hebreo 7:9 dia milaza izany ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy firavoravona momba ny fanantenana. Tadidio fa rehefa nandray an Jesosy tsika dia tranon'Andriamanitra, ny tenako, ny tenanao, ny fiainako, ny fiainanao, tokantrano misy tokantranonao misy anao dia anjakan Jesosy Kristy, isika no tranony. Ka rehefa Jesosy zany no manapaka, izay tsy iza ilay Jesosy Kristy anapaka ny fiainako, anapaka ny fiainanao, fa io Jesosy Kristy io lay tenin'Andriamanitra no tafiana nofo. Ary ny tenin'Andriamanitra ny eo am-pelatanantsika. Ka rehefa manaiky an Jesosy ho tompo zany sika, dia ny tenin'Andriamanitra no tokony anapaka feno ny fiainako, ny fiainanao, ny tokantrano misy any tokantranonao. Manapaka feno na amin'ny asa, na amin'ny teny, na amin'ny toe-po izay mombanao rehetra satria izy ilay tompo, izy ilay manapaka. Ary tsy iza Jesosy teo fa ilay tenin'Andriamanitra. Dia izay na tonga ny Paoly apôstôly ny teny ao amin'ny Galatiana 4:9 manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ka izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, zany hoe izay mbola tombonandro omen'Andriamanitra, dia ivelomako ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiakana n'olotra ny tenany amonjy ahy. Dia rehefa ekentsika ny tenin'Andriamanitra manana fahefana feno amin'ny fiainantsika, dia isika no maka toy ny tenin'Andriamanitra, dia izay no atao hoe feno ny fanahy. Ny atao hoe feno ny fanahy zany dia tapahan'ny tenin'Andriamanitra sy tapahan'ny fanahy masina sy omeny hery. Averiko zay ny atao hoe feno ny fanahy dia tapahan'ny fanahy masina sy omeny hery. Feno an Jesosy Kristy, feno ny tenin'Andriamanitra. Ny lesontsika teo dia hoe mandeha araka ny fanahy. Rehefa feno miaina mitoy ny fahafenony ny fanahy masina isika, izay no atao hoe mandeha araka ny fanahy. Miaina mitoy ny fahafenony ny fanahy masina tsika no atao hoe mandeha araka ny fanahy. Zany hoe eo amin'ny fiainantsika andavanandro mety misy ny ady ara-panahatrehana, mety misy ny olana, mety misy ny zavatra nety hoe nahadiso anao teo amin'ny fanarahanao an Jesosy Kristy, zany hoe natonga anao hoe tafatsarapaka tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, na koa aza tena hoe nanohitra nandany ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ny fanahy masina izay miteny aminao, mamerina reny teny efa voarainao reny dia manetretena eo anatrehan'ilay fanahy masina, dia misafidiana akato ny tenin'Andriamanitra, dia miverina manapaka amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Ka averiko indray amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, amin'ny fiarahantsika mandeha amin'ny Jesosy Kristy, raha vao fantatsika na teo amin'ny asa na teny na toe-po na zavatra natao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia meke-eloka eno eo. Zany hoe aiza tohizina ny fandehananao amin'ny herin'ny tenanao sy izay hoe fantatra hoe ty mahafinaritra, meke-eloka eno eo ajanony le izy miala ianao teo amin'io toeran'io dia avereny Jesosy Kristy anapaka sy hitarika ny fiainanao indray. Misy vavaka tsotra ahafahantsika
mamerina an jesosy kristy ahafahantsika mangataka indray ny fanahy masina ameno ny fiainantsika. Misy tonombavaka ity toy izao le tonombavaka enoy tsara fotsiny. Jesosy tompo manaiky ahafantondra ny fiainako samyrery ary fahotana eo anatrehanao zany. Misaotranao aho noho ny namelanao ny eloko. Miverena Jesosy tapao indray ny fiainako manontolo, na hoe miverena Jesosy anjakao indray ny fiainako manontolo. Amen. Zay tonombavaka tsotra ahafahantsika mangataka ny famenona ny fanahy masina iverina anapaka ny fiainantsika raha nisy zavatra nataontsika na tsy fanarahantsika na tsy fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia afaka ataontsika izay. Ho anao zay manatrika eto, nanahoana ny fiainanao? Fa raha neny Daoda dia nanapaka nandeha izy niady izay tsy sitrak'Andriamanitra, zany hoe miady zany. Tsapany zay dia naniry izy ho tapahany Jesosy Kristy indray ny fiainany, satria mibaiko ny Jesosy Kristy didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Ho anao koa raha nisy fotoana natsapahanao nandiananao tamin'ny herin'ny tenanao samyrery, natsapahanao fa ianao no nanapaka ny fiainanao, nitondra ny fiainanao fa tsy araka izay nambara ny tenin'Andriamanitra. Fotoana zao ahafahantsika mangataka ny famerenana ny fanahy masina ameno anao. Le tonombavaka tsotra foy nataoko teo, raha azonao tsara dia afaka anampy anao azao angatahantsika ny fahavenon'ny fanahy masina. Ny anapiko anao averintsika le tonombavaka teo amin'ny finoana tariako ianao. Jesosy tompo manaiky ahafantondra ny fiainako samyrery ary fahotany zany. Tapatapahako le izy dia isaky mijanona dia avereno amin'ny Jesosy raha natsapy ianao fa nisy fotoana nitondranao ny fiainanao samyrery, tsy nakatoavanao ny tenin'Andriamanitra, dia avereno amin'ny finoana le izy. Tapatapahako le izy hatrany amin'ny amenina dia isaky mijanona dia manome fotoana ahafahanao mamerina azy. Hivavaka sika. Jesosy tompo manaiky ahafa nitondra ny fiainako samyrery ary fahotany zany. Mamela ny eloko tompo ary raiso ny toerana ao apoko, anjakanao sy anapahanao indray ny fiainako, mba hahatonga tompo olona araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny fandianana araka ny fanahy amin'ny fotoana rehetra atserovanao fa nisy nandiananao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, avereno izay vavaka izay. Izay vavaka izay zany azonao averina na iminjato na impolo ao anatiny ray andro. Isaky ny mahatsapy ianao fa hoe na ny alina za ndray no mipetraka eo amin'ny sezako fa tsy Jesosy nataoko ery amin'ny tany ery miala teo aingany ianao avereno Jesosy. Dia ho azy rery ny voninahitra. Amen. Azadinoina ny fotoanantsika raha mipitso dia misy fidirana indroa amin'ny efatrora tolakandro ny fidirana voalohany ary amin'ny eninora kosa ny fidirana faharoa. Isakireo fidirana ireo dia misy fanombohana, misy fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia misy ny sarimihetsika toy n'izay fa ndraisitsika hatramin'izay. Na fidirana voalohany eo na fidirana faharoa. Rehefa vita ny sarimihetsika dia mitohy amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Mba azona mandamina tsara izay fandraisana fanasan'ny tompo izay ilazana ny diakona izay efa nisoratra anarana hisorona ny 24 Desambra raha pito zany,
mba hijery ny fandaminana ery am'rindrina ery aorinaria fa efa voasoratra any a ny fandaminana momba ny anaranareo. Entanina kosa izay tsy mbola nysoratra anarana mba hisoratra rehefa mirava fa mbola mila diakonina mpiara-miasa hatrantsika hatateraka izany asa fanompoana izany. Ny fikarakarana ny kapokan'ny fandraisana dia raha mpitso alarobia 24 Desambra amin'ny 2 ora tsy diso, amin'ny 2 ora tsy diso. Azadinoina fa ny alakamisy dia 25 Desambra vanim-potoana ny krismasy, fotoan-dehibe ho an'ny mpino kristianina rehetra. Eny fa na dia tsy ny kristianina koa aza ny andrandra izany fotoan-dehibe izany, dia isika diakonina mpiara-miasa amin'ny 2 ora tolakandro raha mpitso no fotoana handamina ny amin'ny kapoka mpandraisana. Aorian'ny tsodrano ny hira fa 380 ny andininy faharoa no ataontsika. Hira fa 380 ny andininy faharoa. Karaha mitsangana sika rehefa. Hotanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anara ny tompontsika. Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ny egny, hitaridalana antsika mandrakariva amin'ny fanahy masina, hahavokatra tokoa anatin'ny fiainantsika ny vokatry ny fanahy eo ambany fitarian'ny fanahy masina zay mameno sy manapaka ny fiainantsika. Amen. Hira fa 380 ny andininy faharoa. Andro mielina tao mitsengerina ifandimbiasany olona tsy le fianitra ny so ny lanitra mamelonkira velona. Ho an'Andriamanitra irery any anieny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.